Ankatoka ny asaramanitry ny Noely sy ny farany taona toa ny mahazatra azy dia tsy adiny fikambanana fitiany Tarehin-Dramatoa Mialy Rajoelina ny nitsidika ireo zaza amin'ny hôpitaly 5 eto Antananarivo renivohitra izay ahitana zaza mena vava sy ankizy tsaboina. Nanombohana izany ary androany maraina ny hôpitaly Soavinandriana izay nanolora niaraka tamin'ny dadabe Noely kilalao isan-karazany ho an'ny zaza miisa 220, ankizy tratran'ny fanaviana ary aretina samihafa vokatry ny toetrandro amin'ny zao fotoana izao. Ny hôpitalin'ny ankizy Tetsetsara lalàna avy eo amin'ny mahôpitalin'ny ankizy azy eto dia nahatratra 220 ireo nitolorana fanomezana, fivalanana aretin'ny fitaovam-pisefona no teto. Ny 12 reto zaza ireto eto Tsaralalàna moa no efa tratran'ny homamiadan'ny ra ary hatramin'ny joroan'ny fikambanana fitiany no efa noraisiny andraikitra ireto zaza ireto eo amin'ny lafin'ny fitsaboana sy ny ara-panafody. Ny hôpitaly HGRA no hôpitaly fahatelo nitondrany fanomezana 450 ireo zaza ireo teto. Ny service onkôlôjia ao no notsidiana teto, nahitana ireo zaza manana tsy fahatomombanana hatrany ankibo ihany koa ary ireo zaza tratry ny kohaka sy ny sisa. Ny findretetsy amin'ny hôpitaly be filatanana indray taorian'izay 430 ireo zaza teto. Ianay manaraka I Anjara fitiavana nareo farany ny hôpitalin'ny ankizy eto Ambohimiandra no notsidian'ny fikambanana fity nisy ankizy 420 teto saingy tazana teto avokoa ireo soratra aretina mpahazon'ny zaza ary ireo zaza tratry ny aretin'ny tratra. Na ireo mpitsabo na ireo ray aman-dreny nanana marary ny tsaboina teto amin'ny hôpitaly 5 ireo dia samy nankasitraka avokoa izao fihetsiky ny fikambanana fity izao, ny soa atao tokoa levenam-bola.